mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. miarabantsika rehetra zay tafaraka amin'izao fotoana izao fa tafaraka aminareo zay satria tafaraka eto indray amin'ny ty fotoana zay rahantsika isaky ny alarobia maraina ity. Ny fantarantsika dia toy izao isaky ny alarobitsika manaraka azy fa merinazy isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ihany kosa raha ohatra amin'ny fotoana zay tianareo anarahana an'izany fandarana zany zay amin'ny ankapobeny ho anareo zay vao manaraka zay vao ataontsika hoe miaraka ao anatin'ity fotoana ity zay vao tafaraka amin'ny fandarana mba hovanina ihany koa ary ny fandarantsika dia mikatsaka indrindra arak'izay lohateny izay hoe mba hovanina dia mikatsaka indrindra hoe hovanina tsika tsirairay avy aloha dia hovanina ny ao anatin'ny ankohonana satria ao anatin'ny ankohonana ny voaka ny zavatra rehetrarehetra dia hovanina ny firenentsika indrindra amin'izao vanim-potoana misy atsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao etrentsika ity valana retina zay mamely izao tontolo izao ity. Andro Robelo amin'ny lafiny teknika dadia mikirakirany sary ary toy ny mahazatra atsika dia ny mpanabe ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelara-kevitra dia mba hovanina ataontsika rehetra. Mba hovanina ianao Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Dadia, mba hovanina Andriamatoa Andro Robela dia mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fantara. Ya, ny fantarantsika dia tsara marihana ity ampanomboana fa mizara roa mazava tsara izy ho amin'ny anio satria nahoana satria tsy misy ny fandraisana ny antso avy any aminareo fa tonga dia famelabelara-kevitra sy fandraisana ny SMS no ataontsika lavalava araka izany dia izara roa mazava tsara ny fantarantsika averina indray atsasakadiny zany tsika dia ao natao famelabelara-kevitra mety ho latsaka kely mety hihoatra kely arakaraka izay avitany famelabelara-kevitra eo dia rehefa avetsika mandray ny SMS avy any aminareo dia alefoary ny SMS anareo 033 08 850 02 manao na fandaram-potoanantsika ao amin'iny. Araka ny lazainao teo Andriamatoa Flavien dia miova kely zany amin'ity anio ty ny famelabelara-kevitra dia avy eo fandefasana SMS. Roa herinandro no tsy nisy fandarantsika mazava loatra noho ny toe-java-misy zay arahantsika maina amin'izao tontolo izao mihitsy fa tsy hoe isika eto Madagasikara ihany noho ny fisiany ty valana retina tena loza amin'ny tany ity dia ny coronavirus na Covid-19. Ny zavatra marihako Andriamatoa Flavien dia ity ny fisian'izao tranga hita maneran-tany zao dia manamarina mihitsy ny resaka efa fanaovantsika mianaka teto foana ny hoe ny tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny tambazotra ny tokantrano tsy misaraka satria dia mifandray ny tokantrano sy ny fiainam-pirenena ny fiaina-tokantrano sy ny fiainam-pirenena ary zay efa naverimberitsika mihitsy ary zao izy tena hitanao mivaingana mihitsy tena ohatrany hoe le zavatra ny resahana hatramin'izay io izy io ary io izy mipoitra amin'izay tena hoe ny fiaina-tokantrano sy ny fiainam-pirenena tena tsy azo sarahana mihitsy ary zay nahatonga antsika hoe nandritra ny volana vitsivitsy dia napetraka foana le fitenenana hoe tambazotra hoe tsy azo sarahana ny tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny tambazotra ny fiainan'ny ankonana ka tena zava-dehibe mihitsy izy. Fiainana manahoana moa no fiainana misy ao tokantranontsika ao zay mifantany ampetraka potra zao ty zavatra ty dia hoe tsisy mahazo mivoaka fa tratran'le hoe mihiboka ao tokantrano ary rehefa miteneny le hoe mihiboka ao tokantrano Andriamatoa Flavien dia zay ny tena mampametraka ny fantany eto vao tena ho hitatsika isa tokantrano zany dia manaraka an'izao fandarana zao hoe fiainana manahoana moa no misy ao amin'io tokantrano ary eo n'izay lafin'izay ndrindra amin'ny mampanabe amin'ny fandarana totsika za dia tena milaza mihitsy Andriamatoa Flavien ohatry hoe zavatra tena hoe rindran-damina apetraka Andriamanitra mihitsy ty zavatra ty tsy hoe akory ny fahatongavany valana retina ny mahafaly fa le rindran-damina apetraka Andriamanitra tena eo vao tena trapanao mihitsy fa hoe Andriamanitra mihitsy ny tena tompony fahefana any an-danitra sy tetany ary tena mandamina ny fiainana zao tontolo zao fiainana zanak'olombelona mihitsy fa hoe tsy hoe ny fiainantsika malagasy ohatrany satria nahoana le fiainana ao tokantranontsika io nge Andriamatoa Flavien matetika fiainana tsy mirindry na eo amin'ny fiainan'ny mpivady fotsiny azy fiainana amin'ny savoritaka
olona tsy mahay mifandevitra, olona tsy mahay maneho fankatiavana, olona tsy mifampatoky. Zany hoe tompivady matetika manahoana ny fiarahamonina amin'ny miaraka amin'ny zanaka hoe mba fiarahamonina misy fitiavana ve, mba fiarahamonina misy fampatokisana ve eo amin'ny mpivady sy ny mpianakavy. Tsika efa niteny foana teto amin'ity fandaranty Andriamatoa Flavien fa hoe ny fifampatokisana no fototry ny fitiavana tena ahitana hoe misy ny fitiavana. Kanefa zay le fifampatokisana zay indrindra ny tsy misy. Ary io indrindra ny tena mampiza nahatonga antsika foana amin'ny teniny hoe le tambazotra ny fiaina tokantrano tsy azo sarahana mihitsy amin'ny tambazotra ny fiainam-pirenena. Satria io fifampatokisana io na ao an-tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fiainam-pirenena, rehefa tsy misy ny fifampatokisana tsy maintsy sahirana ianao. Tsy maintsy sahirana ianao. Na itenina ianao, na itenina ianao, na itenina dia ohatran'ny henon'ny olona fotsiny zay indray. Na ohatra koa hoe zay efa mahazatra nge zany. Tonga dia ohatrany hoe teny fanaisoana, teny fanarabiana, teny atoko mba tsy teny hoe Yeso sy ny namany ny zavatra ataony, ny fanakianana ny feno fa tsy le hoe fifanomezan-tanana, mifampitantsorika, mifanampy amin'ny vanim-potoana ohatran'izao. Zany ny zavatra tena misy. Zany atoko hoe tena zava-dehibe mihitsy satria zao ny antony. Tenteneko hoe mazava-dehibe azy. So tsika eto Madagasikara any Andriamatoa Flavien, tsika zao dia fa mahalala fa manera an'izao tontolo zao dia efa simba mihitsy zany hoe fiarahamonina. Na eo amin'ny mpivady zany, na eo amin'ny mpianaka zany, na ataontsika hoe mpiara-miombonatoko zany, efa simba, tena tanteraka. Zay no fandraisany samy olombelona fa mbola ankoatra zany kely fahasimbany ny tontolo iainana. Jereo tsara fa mivory foana nge reo ataontsika hoe manan-katao na firenena manan-kareny amin'ny hoe ty toetrandro miova. Inona mampiova azy? Satria miapotika ny rivotra iainana noho n'inona, noho ny entona marobe avoakan'ireo orinasa na usine, ny entona marobe avoakan'ireo fiara mifamoivoy etlero feno. Dia lasa miakatra ny hafanana, rehefa miakatra ny hafanana dia tonga ny haitany, rehefa tonga ny haitany dia tonga ny mosary, rehefa tonga ny mosary dia tonga koa ny valana aretin'ny isan-karazany dia mimaty ny olona. Zay ny ataoko hoe tena fitahian'Andriamanitra. Satria nahoana? Rehefa ataonao le hoe mihiboka le olona, tsy be dehibe ny fiara mivezivezy, tsy be dehibe ny orinasa miasa. Dikan'izany mihena daholo ireo zavatra mampidodoza manimba ny ataontsika hoe ny momba ny toetrandro. Kostazona zao efa mihamateva. Eno zany zao dia efa fitatana samy miteny daholo, mivory fa nga misy manaraka. Satria namoana, satria tsy tia apikatso ny orinasany, tia ampitombo ny arikarenany, tia ampitombo ny volany, tia ampatanjaka ny fireneny. Zany rehetrarehetra zany. Dia farany Andriamanitra dia na Andriamatoa Flavien dia mbita ohatsaiko raha voatonga indrindra hoe ny firenendehibe, le firenena matanjaka anankiroa mihitsy. Tonga dia avy hatrany dia nasiny, dia Chine sy États-Unis. Izany hoe inona nefa ireo firenena anankiroa ireo? Ireo ny firenena tena matanjaka ara-toekarena, ara-bola, ara-pitaovana, sisa. Ary tena mirehireh tanteraka amin'ny fananany, mandeha atsy amin'ny tany atsy, manampy ny eroa, mijery ny atsy, izy ny mpanara-maso. Mba jereo tsara ny ataon'ny Amerikana. Firenena tena ohatrany hoe mifiainy zao tontolo zao rehefa misy anona dia tsy mahazo manao an'io nareo. Rady veto any aminy. Eno ka zay indrindra. Dia namboarin'Andriamanitra mihitsy zay hoe io le fiarahamonina miapotika io sy ny fifandraisana samy olombelona fotsiny fa ny tontolo iainana io izy io. Tonga dia hitanao, tonga dia nidina jereo tsara fa maneran-tany dia be dehibe ny mifamono, mifanafika amin'ny fanaon'izao. Inona zavatra hitanao amin'ny fahita lavitra avy any ivelany? Ny hena tompoko. Ny hena be zany zavatra zany le fifamonoana, zany fanafiana eroa. Reny le hoe olona mpamaky trano, mpanakan-dalana, mpanao zao, ny hena. Ny antony satria tratran'le hoe tsy mahazo mivezivezy amin'ny alina. Tratran'le hoe tsy maintsy mihiboka, tsy maintsy mijanona tokantrano. Hitanao fa raha olombelona samy olombelona Andriamanitra ihany mahavita an'izany. Tonga dia andefasan'Andriamanitra ohatra hoe otrikarehetra anankiray miova daholo ny rehetrarehetra. Ary zay ny tokony jerevana amin'ny lafiny. Eto dia miteny misy hoe jereo amin'ny lafy tsara ny olona. Marina fa iza ny anirany zany hoe arety mandozo zany raha tsy olona efa misy fahavoazana kely. Kanefa ny azonao jerevana mana zay teny jereko azy amin'ny lafy tsara ny ahako amin'ilay izy. Satria io le hoe mihiboka ohatrano lasa mifampiresaka ny mpianakavy, lasa miaraka amin'ny lalao, miaraka miala voly, lasa miaraka mampiry trano, lasa miaraka mandio tanàna, miaraka
zavatra ataonao nefa inona le tenentsika toana Andriamatoa Flavien io le ataonao hoe fotoana manokana endriky ny fanehoam-pitiavana le miara-manao zavatra io le mifampiresaka io le mifanakaloetra io averin'Andriamanitra amiloniny le tontolo fiarahana sy fifandraisana efa potika ina moa ny tena mahapotika an'io ny dia mazava tsotra zavatra efa tenentsika toana ny teknôlôjia avolenta lasa ovan'le teknôlôjia avolenta le fifandraisana eo amin'ny samy olombelona na ao atokantrano zao anao dia miara-misakafo dia samy eo amin'ny telefôniny daholo mahita mihitsy ianao mandeha misakafo any velany any amin'ny restaurant olona tsy mifampiresaka fa dia samy eo amin'ny telefôniny eo tanao mifampitehan'le izy ary io teknôlôjia avolenta io marina fa tena misy lafitsarany tena be dia be noho ny fahalalana hoe ny vaovao fahalalana maro samihafa zay azonao amin'ny alalan'io teknôlôjia avolenta io fa saingy izao anisan'ny manapotika izy io efa tenentsika toana Andriamatoa Flavien le hoe ny zavatra tena anamboarany sainao ne formateny zay ny filaza azy zany hoe tefeny ny sainao hiala amin'ny tontolo hita maso azo tsapaitana zany hoe le fifandraisana ohatrany misy antsika zao dia ampidiriny amin'ny tontolo hita maso sy azo tsapaitana io le ataon'ny vazaha hoe monde virtuel satria le monde virtuel afaka mifampiresaka mifanerasera mifanapa-kevitra miara-miombonantoka amin'ny olona any amin'ny ray alina kilometa ianao eo misy ianao ohatra ny isika itsy amin'ny teknôlôjia avolenta io inona ny dikan'le teknôlôjia fanerasera amin'ny olona any amin'ny ray alina kilometa ianao foana ny sisy tany tsisy tony ine zany sisy tany zany tsisy tony aza mieritreritra ianao fa hoe mbola nelanela tany tsisy tony zany elanela tany zany ary zay tsy nelanela tany zany anisany manapotika ny fiarahamonina anisany tena mianamena eo ndraiky io mbola manapotrofaka ny hoe teknôlôjia avolenta tena mirehireh mihitsy aniny zanak'olombelona Andriamatoa Flavien ary zay ny ataoko hoe tena zavatra avy amin'Andriamanitra ty zavatra ty hoe tena anova mihitsy anarina anamboatra amerina milao ny indray ny tontolo tian'Andriamanitra isa ato amin'izao tontolo zao zay zavatra zay satria tena mahatonga tena miteny zany hoe takanina firerehan'ny olombelona amin'izao fotoana zao efa hiditra amin'ny 5G indray zao tsika zany 5G zany ndray mpimaso dia azonao daholo ny vaovao ndray mpimaso zany hoe tena mandeha aingana be mihitsy ny fanerasana aingana be mihitsy dia mbola tsy vitan'izany fa efa amin'ny lafiny ataontsika hoe famantarana na ny fiainan'ny olona antokana fandrasantsika tamin'ny fanany teto fa na ny fiainanao amahenao anao hoe tsy fampizaranao amin'ny olona fantatry ny olona amin'izao fotoana zao noho n'inona noho ny teknôlôjia avolenta io tena fa tena potika tanteraka le fomba nametrahan'Andriamanitra ny olombelona sy ny tontolo iainany sy ny zavaboary tehan'le olombelona io izy averin'Andriamanitra inona ny tonga tato an-tsaiko Andriamatoa Flavien rehefa miresaka ny zavatra any zavatra miato an-tsaiko dia tsotra ohatrany tamin'ny andro Noa niaratsy loatra ny fiainany zanak'olombelona nandefazan'Andriamanitra safodrano fianakaviana anankiray fotsiny ny teneny hoe manaova samy fiara taiza le samy fiara ny namboarina eny etapy tendrombohitra mihezan'ny olona toly lasa dala le rangahy inona ny rano tonga eny etapy tendrombohitra eny saingy zay le Andriamanitra hoe tsy maintsy arinana daholo ny rehetrarehetra dia miainga amin'ny ndray ny fiainana vaovao izany za tsy maniry hoe oringan'Andriamanitra tsika azonao fa saingy zao kosa nefa ohatra hoe maha kristiana eto ohatra lasa ohatra mitodika any amin'ny baiboly mihitsy inona ny antony todiko any amin'ny baiboly tadidio tsara fa rehefa hoe hialy ireo ny zanak'Israely ireo tamin'ny fotoan'androny zay nitarihan'i Moïse hiala tao amin'ny tany fanadevozana tany Egypta inona nataony nampilazany tamin'ny Moïse ny Andriamanitra amin'ny mahafantarana hoe mamino ondry zanak'ondry dia asio rà daholo ny tolanam-baravarana fa zay tsy misy rà ny tolanam-baravarany maty daholo ny lamatony hatramin'ny biby na ny zanaky Farao raha maty dia eto amieritreritra maninona eto Madagasikara zay efa atao hoe amin'ny teny fanarabiana hoe le tany mahantry le tany mangatakaty le tany manao mangataka fanambiana tseroa mbola tsy matiny etika naray ary isorana an'Andriamanitra ary eo indrindra natonga an'le eritreritona tam'le hoe asorany zanak'ondry ny tolanam-baravarana fa tsisy aninona ny malagasy zay zavatra atany anaty baiboly nge nisy zany fa anisany any amin'ny faratapony tena farany zay manana ny fahefanambony indrindra dia ny Farao mpitondra tamin'izany fotoana zany zanalama tokoa maty dia io no mahatonga mieritreritra hoe fa maninona le firenena zareo nge tsy mpondony amerikaniny mirehireh tahaka ninona ny président ny amerikanina fa zao tombanao manalina ny maty dia fa lasa fisainana io no mahatonga miteny hoe za isaky ny mahita an'le tatitra atao avy ato amin'ny
ty le eto ivato eto ty de tena misaotra an'Andriamanitra foana ny olona ny faty mikararana foana ny tany saina nisy an'izao ndray nisy an'izao ny atsika mbola tsisy maty de avy eo ndray de lazaina efa nisy sitrana de efa nisy nody marina fa mbola atao foana ny fitilima zany ane le rafy tsara ny dereo tsara fa tena fotoana itenenana zao tsika miditra ao anatin'ny herinandro masina Andriamanitra Flavien misy dikany io miverena mitodia amin'Andriamanitra fa aza mirehare amin'ny teknôlôjia avolenta aza mirehare amin'ny vola be anananao aza mirehare amin'ny fitaovana raitra de raitra zay ananan'ny firenenao zany zavatra zany mampieritrerana izany ary tsika ny anisany hoa manana an'izany atao hoe kolotsaina sy kolom-piarahamonina anisany tsara zay mifototra tenentsika teto foana hoe ny kolotsaina fototra ny kolom-piarahamonina de fitiavana fifanajana fitiavana zany ny ao anatiny ny atsika zay zavatra zany zao anisan'ny zava-dehibe asian'Andriamanitra miverina amin'ny kolotsaina fototra io Andriamanitra Flavien zay no mahatonga an'io hoe mihiboka io mifankahitao ny mpivady mifankahitao ny mpianaka zao tsika zao mahita an'izay hoe mifanometanana mifanampy miantso ny filoham-pirenena tokony hifanampy tsika zao tsika mahita an'izany le hoe anisan'ny zava-dehibe amin'ity zavatra ami'trango ity amiko de ty asian'Andriamanitra mametaka lamina asa sy laminy fiarahamonina miainga amin'ny malagasy atikitsika zao verina any fokona hoe allo marina nge zany any ny fototra iaingana verina ary ny tena zava-dehibe de ty ny olona zao mijery fotsiny hoe zarana vary amena fanampiana ataon'izao marina fa tsy avy hatrany de otomomba nyzany zavatra fa saingy zao anisan'ny fomba anankiray nataon'Andriamanitra hoe miverena reo de oka tsisy tsony ny secteur informel na milafin'ina na milafin'ina fa nampanasa lamba aza fantatra hoe reto ny olona mananasa ny fanasany lamba reto ny olona manana mampitondra ny taxi reto ny olona mpitondra ny hitanao fa lamina fiarahamonina nge lana mety hoe laminasa fa lafiny mampirindra ny fiainana zany hoe tsosahinana tsony tsika amin'ny manaraka raha misy trangan-javatra fa io fanatoron'Andriamanitra tsika zava-dehibe ne zany zao le lafy tsarany hoetiny zavatra io marina fa ny olona menimenina tsy maninny sa manana ny fijeriny tsy mba zatra nijery iba fa zany mijery miabo hoe inona ny lafy tsara ny hoetiny zavatra io na de zay fantaminana fotsiny any amin'ny fokotany amin'ny fizarana hoe fanampiana io lazaiko anao fa tena zava-dehibe zareo zao le efa nilazainy hoe nisy fanapa-kevitra de hoe mahazo mandeha mody any amin'ny faritra misy azy ny olona tonga de nirohatra daholo indray le olona nirohatra daholo de misy le manao dia fiainy vilana le mandeha mahazo mandeha ao anatin'ny 3 andro iny le olona miasa any sy mipetaka any fa tsy olo hoe andeha findramonina vetivety de ho any amin'ny fianakaviana fa eto tsy misy hoanina de andeha any ko raha eto anao miasa eto anao mipetaka tsy tokony tsy mahazo mandeha anao zay ny lizy fa le olona tsy afaka miverina tsony ianao satria efa nilazaina fa ny olona mipetaka sy miasa any io mahazo mandeha io amin'izany hoe teram-piasany sy rehefa mivany ko ny ataontsika hoe ny le fiboana ty de tonga de eo anao fa zay le ataoko hoe ohatrany hoe miainy vilana fotsiny le olona fa zavatra ohatran'izany nge mazava tsara nge zany de tsy maintsy mitady hevitra hoe ahoana indray ara naovana zarana numéro ve atao an'izao ve atao hitanao lamina daholo eny zany zay tsy nataontsika tam'izay nefa zao izao asian'Andriamanitra ataontsika ary zany ataoko hoe tena mazava-dehibe tena zava-dehibe raha so amin'ny lafy tsara ndrere olona ny zavatra mitanga am'izao fotoana zao fa aza lozana amin'ny fanesika za de variana mihitsy Andriamanitra Flavien mahita an'le olona hoe mandeha de hoe andeha mba andeha ho any amin'ny fokotany ahoko za koa de mba vonina ny anampy hitanao fa zay ane le hoe tantsoroky fanomezan-tanany kolotsaina malagasy miverina amin'ny kolotsaina malagasy tsika zao zavatra zava-dehibe nge zany ary lazaiko anao fa tena isy fivoarana ngezabe mihitsy eto Madagasikara satria tena ho hitatsika hoe voara-maso daholo ny olona rehetrarehetra raha voara-maso daholo ny olona rehetrarehetra de hitanao daholo ny fomba anaovana an'izay zavatra hoe tia ampiarina tia didy ampiarina tia ny fitaovana ampiasaina tia ny olona anao azy tia ny zao tonga de efa eo efa mipetrapetraka daholo kinona amina ratsy aina zany marina hoa fa misy le marina fa misy le fa de reo fotsiny le hoe hatramin'izao ny isika mbola tsisy maty zay aloha de efa zava-dehibe ary tena tokony isaorantsika n'Andriamanitra mihitsy za Andriamanitra Flavien anisan'ny zavatra teny foana firenena tian'Andriamanitra ny ety Madagasikara ty
Tany dadasika tsy misy fandraisana amina morotsiraka firenena efa fitiavana ngezabe zany. Tany dadasika zany raha vao miteny tany dadasika zany hoe dikan'izany ao amin'ny sainan'ny olona amin'ny lafin'ny fiarovana tanjaka amen'Andriamanitra an'ilay firenena anankiray ny tany dadasika zany. Tany mahavokatra teo firenena nataon'Andriamanitra hanankarenitsika. Ny arena rehetra eto izany tsy mitsiriritra an'ity Madagasikara ty Andria Matoflaviana. Mitsiriritra ny Madagasikara daholo zao tontolo zao ty amin'ny harem-be napetraka Andriamanitra atao amin'ity tanitsika ity. Zao sika asen'Andriamanitra manao rafitra fiarahamonina vaovao mirindra sy milamina miverina amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina mifanometanana mifanampy mifankatia mifampatoky zany rehetrarehetra zany. Amin'izao fotoana zao dia lazaiko anao ohatrany hoe manome fahadisoana an'Andriamanitra ianao raha mbola mifanenjika, raha mbola ataontsika hoe tsy vitany hoe mifanenjika fa mifanaratsy. Mbola mametsiana an'Andriamanitra ianao raha vao ianao manao sakana tsy hampandroso sy isininy hoe fampandehanana ny firenena. Za miteny izany mihitsy satria za dia miteny fa avy amin'Andriamanitra izy. Inona izay ianao olombelona ino havita afaka hisakana an'Andriamanitra? Tsy afaka hiady mihitsy amin'Andriamanitra zany ianao tady dioza ny teneniko izay. Fa Andriamanitra tena hoe manampy antsika malagasy efa 90 taona varena ny fahaleovantena Andria Matoflaviana. Io tsika ampian'Andriamanitra satria mba tena te hankalazana zany fiverena fahaleovantena 90 taona zany. Asolamina vaovao hoe Andriamanitra. Miaingavy any fotony hoe Andriamanitra. Mahaiza mifanampy hoe Andriamanitra. Mahaiza mifankatia hoe Andriamanitra. Mahaiza mifampitsinjo hoe Andriamanitra. Mahaiza mifampato. Zany rehetrarehetra zany ingeny afatra rehefa amintsika e. Marina moa ao anatin'ny herinandro maso tsika za koa tsy mitory-teny eto. Fa teny zany mihitsy ny afatra rehefa n'Andriamanitra antsika malagasy. Ary tsontsika malagasy fa an'izao tontolo zao hoe zay tena miseho azy mirehare dia tena sako ny miteny hoe tena fahaizan'Andriamanitra mihitsy. Amin'ny faty mikararana ohatry sanatriny zany tsy manisy an'izareo sanatriny vavaladiny lela tsy manisy votiava mahatratra hoy ny fahendrentsika malagasy. Tiako maresahanao kely ny resaka momba an'ireo olona tsy manara-dalàna. Zao tsika tao anatin'ity nanomboka tamin'ny le niboka faharoa ty dia tena lasa korakora be. Tany vao nisy ny tany voalohany dia tena tany an-tranony tany daholo. Fa zao lasa misy embouteillage indray, lasa feno olona ny arabe, lasa mivarotra daholo indray. Le izy ny Andria Matoflaviana. Tsika teto tsika mianaka teto fa nandany herinandro vitsivitsy mihitsy nanazava an'le momba an'le lokon'ny sainantsika. Le hoe le fotsy ny zavatra mazava, ny zavatra tena hoe mazava amin'ny olona zany. Fahazavana zany. Hoe mpivady sy mifamarafara adiny afaranotra. Dia hoe ataovy mazava ny resaka. Hitanao? Rehefa manaraka an'io fandaharana avy aty vato ataon'ny tompon'andraikitra avy aty vato amin'ny radio Perenentsy amin'ny fahitalavitra hafa. Dia zao foana ny malasa ny eteto. Dia efa mazava ange le tenenin'le olona eo. Dia jerenao fa misy mandray vilana. Ohatra fotsiny zao minisy ny antitany. Miteny izy indray mandeha hoe Antananarivo, Analamanga, Tomasina voalohany sy faharoa zao ny ampy an'ny Matsitrambony no tratran'ity fibohan'ity mihiboka ity. Misy toerana hafa tonga dia mandray fanapahan-kevitra. Dia ny teny mihitsy ministry ny antany ny filoham-pirenena irery ihany no afaka manapaka an'izany. Lafa indray aloha zay le tsy fahaiza-miaino aminy. Faharoa ny teny indray izy hoe afaka mandritry ny 3 andro afaka mamonjy ny toeram-ponenany sy ny toeram-piasany ny olona rehetra zay eto Antananarivo na avy any amin'ny faritany miakatra te Antananarivo. Zay nanaovana azy andeha atelona. Inona indray ny zavatra misy tonga dia nirorotra daholo indray le olona tena mipetraka sy miasa eto Antananarivo dia lasa izy mandeha. Hitanao satria le miaino vilana zay zany. Zay le hoe tsy mazava angambany tsy mazava amin'ny olona. Fa zany efa mahita miezaka ny tompon'andraikitra hoe manazava fa le olona mandray vilana. Vao misy zavatra dia vao misy an'izao dia tonga dia avy hatrany dia mihazakazaka. Tonga dia mifanosy. Efa tenenina ohatra fotsiny hoe izara hoe zay nge ny ilaina le mahatonga miteny hoe raiso ny lafy tsara ny hoe le fandaminana tena zava-dehibe. Fanjakana tompoko vonona ny anampy. Tsy anatin'ilay andro dia ny olona ataotrika hoe tapitisa dia tonga dia azo fanampiana daholo. Tsy maintsy mandeha isana ambaratonga ny hitsatsokajiny sisany kinitoerana misy le izy. Fa tsy avy hatrany dia vita indray. Dia zay le fomba le hoe tsy fahaiza-miaino. Zao ampianarin'Andriamanitra indray tsika mahaiza indray miaino. Amin'izay rehefa mahay miaino dia mahafantatra ny zavatra atao fa tsy manaonao foana. Lasa tonga dia mirorotra daholo. Mijery amin'ny fahita lavitra ianao dia gaga fotsiny. Le teny amin'ny toerana fiantsonan'ny taxi brosy hoe andeha any amin'ny faritany. Olona mifanitsakitro.
dia manontany teny ianao inona le zavatra nytenenina inona le fepetra tokony ho arahana inona le tokony atao dia rehefa avy eo dia sanatria ny vava ladinlela dia ifany zany hoe mbola misaotra an'Andriamanitra mbola tsisy maty na dia reny ary ny zavatra mitonga ka io tsy tena finiava mieritserito zaho tsy mba tia zavatra miiba fa ny miabo ny tiako tsy hoe tsy fanarahan-dalàna finiavana tsy fandarana fa tsy faiza miaino mahaiza miaino dia tsy mifavorita akoatran'io tsika misy nge maheno fa tsy manatanteraka ka zay ndreny ny zavatra hafy hitanao katsika satria mahafanabeazana atsika zaotsika tokony manoro an'ireny mahonja-peo fanabeazana atsika hoe manoro an'le inona tokony ho ataony manoloana an'izao zavatra zao satria tsy voaja intsony araka ny teneniko teo hoe tany amin'ny 12 andro voalohany na zaina le izy fa zao lasa ohatrany lasa goragora atao ilay virenana indray zany tany voalohany mba tsy ampitombo ny mahazo le otrika aretina fa mba ho voafehy am'izay le izy eny ka zao nge dia matovola zay nge mahatonga foana ohatra mamerimberina miala tsiny le hoe tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny tambazotra ny fiaina-tokantrano tsy maintsy miara-dalana matoa amin'ny tenen'le hoe tokantrano ary miresaka fianabeazana foana tsika mianaka eto amin'ity fandaran'ity mba le hoe mba ho vanina mba ho tompona andraikitra mba ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra mba ho vady tompona andraikitra na zanaka koa tompona andraikitra amin'le hoe fanaovana fametrahana rafitsaina fametrahana rafitsaina efa nitenentsika teto atoko olona tompona andraikitra ao anatin'ny 5 taona angarangidina manomboka fa 3 taona ny zazaka hatramin'ny 12 taona tsy verenantsika fa fahatregevana fotsiny zany hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zanakao dia ho tompona andraikitra rehefa tonga any amin'ny 20 taona ny 20 taona rehefa mba manangana ny tokantrano tsy nizaronao zany vizy dia ho gaga ve ianao raha manao tsy miatetra zany inona ny anisan'ny zavatra tena hoe tenentsika eto foana tsy misy hoe iza no mena tsiny ny ainatsika nandritry ny 80 taona ty iza ny voalohany tsy manara-dalàna any angetsika any ipetrahany manahoana ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara tsy elana akory mitanisana hoe nyzao sehatra ohatran'izao finona ny zavatra tena mampivoraka eto amintsika ny tsy fanarahan-dalàna tompoko dia tapitapika eo anao satria misy ty zavatra ty dia atadavinao anara-dalàna tapika eo le 20 tapitra na dia miezaka ataoko hoe tena miezaka milaza aminao fa tena miezaka fitondram-panjakana anao ny fandaminana fandrindrana samihafa rehetrarehetra fa zavatra tsy nisy nandritry ny 80 taona na nisy fa kely dia tapitapika duety any angely izy zay ny mahatonga le tambizotra ny ao tokantrano sy ny amin'ny fiainam-pirenena tsy azonao sarahana tsy maintsy miaraka karaha zasatsony biazonao ho tompona andraiky hitanao anisan'ny zavatra tenentsika fa raha mamrezany hoe fanabeazana midika hoe fanomanana olona ho tompona andraiky dia hoe ny hitan'ny maso ny reny sofiny ataon'ny tanana ny mandrafitra saina ho tompona andraiky zay ny mahatonga le hoe manomboka amin'ny 7 taona fa tonga 12 taona dia ny ohatra raisitsika eto foana dia matofy laviany dia tsotra dia hoe ny fandrahoam-bary fa maninona ny fandrahoam-bary foana andray satria tsika manana mpanampy kanefa ny efa lazaina fa tsy ho tompona andraikitra anana rafitsaina ho tompona andraikitra mihitsy ny zanakao raha tsy ny hitan'ny masony reniny sofiny ao ataon'ny tanany zany hoe ny reniny mpianakaviana amin'ny teny hoe andrahoiny vary amin'ilay mpanampy ho hitany izy manao azy fa ny tanany tsy nanao maso sofina tanana miaraka no mandrafitra ny tosaina zany hoe tsy maintsy manao raharaha rehefa tsy ataon'ny tananao tsy ho hainao novianao viana za dia milaza amin'izany tena marina dia matovy lavina kanefa ina moa ny anisan'ny tena manahirana antsika malagasy tsika ne manana mpanampy ary io no mahatonga atsika miteraka fahasahiranana goavana mahatonga anisany mampahantra atsika malagasy sahako ny teny izany maninona ny any ampitan-dranomasina any ny olona za milaza aminao fa na jeneraly ohatra zao azy ny olona niray mihira tamiko tamin'ny fotoanandrony tsy manana mpanampy zany ny tokantranony hoe mba nisy fotoana andehananay mivady tany velany tany mpiara-mianatra tamiko fahiny izy mivady dolo ny ao an-trano ary samy efa tsy amperinasa tsony manao raha fa tsika manana mpanampy ary le zanakitsika tamin'ny fotoanandrony tsy manao raharaha teto efa niteneniko teto ndray mandeha zatovy vavy anankiray efa hanambady na vita fianarana efa manana fofombady hanambady ny zavatra ny teneny tamiko tamin'izy tonga tany amiko dia hoe ny antony nandehanako aty aminao jeneraly dia za io efa hanambady fa za dia mbola tsy niditra tao an-dakozia anay atra zay ny ainako tompoko ny antso an'Andriamanitra mihitsy inony ity
zatovavy andeha anambady mbola tsy nisy atao an-dakoziny satria nahoana manaka atao le ray aman-dreny be dia be ny mpanampy ao tokantrano tsy mila mandeha any an-dakozia ina no hainy zany na mitana fanjaitra aza atseny mipasoka atseny zay nele izy fa tsy tapitapika eo anao hoe tonga ny tokantrano dia tonga dia ay pasoka ny lobaky ny vadinao ay anjaitra ny bokotra ny alan'ny vadinao zay ny nataoko tamin'ilay tovavy aza mbola manambady raha tsy mahay nikanokaninao tokantrano ahita loza ianao amin'ny raha sozanao sy amin'ny vadina zay koa zavatra manjoatsika ty tonga zao le fahatsarain-tsombovava eo tsika mianakavy besaka ny finiavana te hanao zavatra te handray fanapahakevitra te handray andraikitra te hanao adidy te hanao zao fa ngaho io vitao andratinatiny ray nypoimaso e ary io tsy misy ola hoe torahanao vato fa zay ny mahatonga amin'ny teny hoe fitantanan'Andriamanitra atsika mihitsy zao zavatra zao ahatonga saina tsika na ny mpitondra na ny vahoaka hoe ao atokantrano na ny manana an'io fa tsy any velany zay zavatra hoe ary zay ny everiko hoe tena zava-dehibe dia zara raha mba nisy an'ity fotoana ity ohatra ny anaovantsika hoe famitinana ary tena mbola itenenako indray hoe alao ifanometanana andao ifanampy andao ifampatoky andao ifankaty andao anara-dalàna tompoko ny endrika izay rehetrarehetra ny teneniko teo zao hoe andao ifanometana dia ny fanarahan-dalàna zay ihany tena manomboka vonontsika manao ny dingana anankiray ngeza be ampiovan'izany atao hoe fiarahamony eto Madagasikara raha mahavita an'izay zay fanometanana mifanampy mifankaty mifampatoky dia ao anatin'izay ny fanarahan-dalàna fa raha mbola tsy manara-dalàna ianao na iza ho tondra eo na iza hanao inona na iza dia mbola gaboraraka ihany no hita eto zay ny tapany voalohany a dia idirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avy any aminareo ndao ary mba hovanona vakitsika ny SMS voalohany ary a zay tonga aty amin'ny fandarana na aretina ratsy azy ozy ny coronavirus a dia misy ihany ny soetiny raha isy ohatra ny kofesy dia zary raha isy teny hoe nitsangatsanga mopera na ny adiady tamin'ny vadiko no nangalatra tsy nanampy ny ray aman-dreny sy ny sisa mety soratana amin'ny taratasy kely ny faotany na asina vitre misy tranga mampalahelo fa vao tsy navita ny asa intsony le aram-pianakaviana dia tsy nondrara iny ny vaziny amanjana antsony nefa noho ny aretina eny zany nge hitanao eto amin'ity fandarantsika ty nge dia matovy lavy ahitana zavatra tena hoe mahavariny voamaly no maly azy zao misy mianso a-telefona dia ahoana ny inonao hoe ray-pianakaviana tsy miasa dia tsy te hiasa tsy mety hiasa dia ny zavatra petrany dia hoe raha tsy mandray vola 1 million d'ariary na 2 millions d'ariary isam-bola no nisy tsy hiasa ore olona aiza ny ahitanao an'izany hoe vao hanomboka hiasa ianao dia tonga dia zay ny karamanao tsy maintsy mitomboka any amin'ny ambara tonga ambany dia miakatra fa tsy misy olona tonga dia nanomboka zany nanomboka ny asa mbola tadidiko tsara tsy tadidiko 110 000 FMG ngamba ny karamako tamin'izany fa izy tonga dia hita hoe tonga dia akatra ry ambony be ary dia avy eo dia aseny ny vadiny miasa le dia izy tsy manahitra azy ony zany fa rehefa zay ny karama disika anao dia tadiavina velom-potsiny ao an-trano dia le raha mato daholo ny miasa mikaraka sady tsy manao raharaha izy tsy mikarakara an'ika izy dia zao mihitsy ny nataoko asa mba mipetraka amin'izany lehilahy zany ho potika amin'ny fiainanareo mianakavy rehefa vonina izy ny andray andraikitra miara mipetraka rehefa tsy vonina dia sady amin'izay indray izy mbola mipetraka any amin'ny ray aman-dreny hoe andao ny tadiaviny iverina satria le raha matoa zany ny sitaka miaraka amin'izany dia hoe andao iverina dia hipetraka any midadatriny fa maninontsika ny hipetraka any midadatriny fa nga olo efa mitera mba alay fisaretsany amin'izany ny toe-saina tovolahy malagasy zavatra ohatran'izany misy olona isaka ny mahita dia mandrangitra foana nefa za tsy mamaly mihitsy dia mbola ataony ihany inona tokony teny fahendrena avaliko azy dia aza mamiteny mihitsy aza mba miteny io nge Andriamantoa Flavien tsisy avy amin'ilay olona amin'ny Facebook hoe tena manaratsy anao tena zany iny tena hoe fanaratsiana fotsiny zao hoe tena milaza aminao tena misy olona manao an'izany vitana olona zao za tsy teny hianarany vitana olo zao no miteny mihitsy hoe io generala Makavelo tokony anaovana fitsaram-bahoaka ore olona
fa maninona ary nanaovana fisaram-bahoaka zavatra kinona ny amaliko an'izany tsy misy tsy manenjika mihitsy ny eritreritro hoe inona ny ratsy nataoko ka hanaovana fisaram-bahoaka zavana misy olona miteny an'izany alako bika tsy tiako tare fotsiny tsy tiako fotsiny irangah io dia zay tokony hanaovana fisaram-bahoaka ahoana moa ny ampandroso ny firenentsika amin'izany andre matovilavy ahoana ia ny hevitrareo izy momba ny vehivavy vao miady kely dia misitaka de tsy ampodiana akory dia mody ohatry ny mahamenatra ka raha vao misitaka aloha ny vehivavy tsy maintsy apodiana vao mody fa tsy hoe rehefa te handeha dia mandeha dia rehefa te hiverina dia miverina tsisy an'izany ny fiarahamonina rehefa misitaka ary zao apetraka tsara koa ndre matovilavy raha vao misitaka izany tsy maintsy any amin'ny ray aman-dreny misitaka sao dia mba mitonatonana hoe any amin'ny hotely na mandeha any amin'ny olo-kafa fa azon'io vadinao toriana ianao ary dia ahita raharara fa mahita higatra zay fa ny lehilahy tsy mahazo misitaka ana tonga dia toizany tsy mety ilana intsony ny fitiavanay fa miady lava tamin'ny roa taona nanao adalàna nampirafy azy nefa efa ny fona sy ny ova zany resaka izany foana ny heveriny amiko ary miavina amiko foana izy inona tokony ataoko malahelo azy dia inona fa dia rain-janaka sarenjanaka fotsiny nareo za aloha dia tsy hiteny mihitsy hoe misara raha olona vita fanamasinana toko dia tsy mba hiteny an'izany efa dia zao maharay njanaka anao dia mipetraka mandrakizay ny mahare njanaka anao dia mipetraka mandrakizay fa mahavady anao no tsy misy tsony zay le iziko rain-janaka sarenjanaka sisany ianareo mila torohevitra azafady misy tany nangatahany ray aman-dreninay taloha izy io anefa misoratra amin'ny dada irery tateoriana maty mama 3 mianadahy zay no zanany efa nanambady dadanay izao nefa tsy nihera taminay akory marina fa vita soratra somary azy ara-panjakana eny ka maninona moa izy ny tsy maintsy hera aminareo raha ohatra hanambady fanoroa zay aloha fa raha ny tena marina nge mba mila fampandiniana ihany mba ahatsara ny fiarahamonina nge amin'le vady faharoa sy ny ankizy manahirana nge ny vady tiana ny zaza tsy azo afoy dia ianao ny sahirana zay fotsiny le izy ary raha misoratra aminy ny tany dia mbola misoratra aminy izy mbola veloko ina moa ny azonareo atao fa ny zavatra mampatahotra fotsiny dia hoe raha ohatra ka maty indray izy dia tsy fantatra raha mifananganao izy sy le vady faharoa dia eo nareo ny tanaka vava fotsiny io mba ome ohatra amin'izay tokony ataon'ny vavy amin'ny lahy ny ao atokantrano generaly raha mba mety zao io fotoana nle ataontsika hoe mijanonao tokantrano tena fotoana fanararotana miandra manao zavatra tsy misy raha natokana ho an'ny vehivavy rery na ho an'ny lehilahy rery mety mba sambany ianao raim-pianakaviana vao mba hiditra ao an-dakozia ahoana ka ny fanaovana sakafo sambany ianao raim-pianakaviana io vao mba andeha etseny zany hoe mba miteny raha matoa hoe andana mba mividiana ny hena sy zao dia aty amin'le fitoerana ana zavatra mba mahafinaritra nge mba ohatra ny zavatra tsy fanao isan'andro mba mahafinaritra ary raha izao mpitiavana le izy fa aza ho hitany indray fa maninona tsy ianao mihitsy nefa mba tsy hitako ny maharatsy an'izany indrindra ho hoe miara manao zavatra tena tsy zavatra mahafinaritra ohatra atao hoe telo mizanakareo 5 mianaka zany nareo dia miara mandio trano ianina miborosy trano dia ianina mamafa dia ianina mikosoka ny fanaka ianina manao mahafinaritra be nizy zany zay le hoe asa atao akira atao vita tsy natao olona falifaly daholo miramirana daholo fampisangisana daholo manao zavatra inona maharatsy an'izany ny vadiko mambolava sady mamono farany dia ny saraka le zanakay farany nefa tsy mahafoy azy mihitsy roa taona inona nataoko ka zay nge zavy miteny foana nge ny nareo lehibe nge vita foana ny nareo mijanona ho renjanaka sy renjanaka fa ny zanaka ianao reny foana dia izy dadafo zay ny tsy tokony isarahana za dia miteny zany indrindra vita fanamatsiny zany raha olona vita fanamatsiny tsy mba hiteny mihitsy hoe misara ny raharahanareo roa anareo roa fa ny zanaka tsy ataonareo sorona zay fotsiny ny fantatro zanaka tsy atao sorona ny ataonareo ataovinareo fa ianao dia raim-pianaka ianao rain-janaka foana ary izy dia ren-janaka foana dia ireo zazy reo ataovy zay atafita azy rehefa tafita soamatsara ny zanakareo 3 mianadahy na 4 mianadahy sy fanarahanareo roa indray za manaiky generaly fa ilay fanabeazana sy ny fampianarana no tsy voarindry eto amintsika ny olona mahay no tsy mahay miaina any ka lasa mivaralila ny fanapaha-kevitra rehetra ka zao ny io nge le teninina foany samy hafa nge ny fanabeazana sy fifita izany fanabeazana ho itsika fametrahana rafitsaina ahatonga olona ray tompona andraikitra reny tompona andraikitra vady tompona andraikitra
Ary ny olona tompona andraikitra mihatsara ny fiainany, mivoatra ny fiainany, mandroso ny fiainany. Fa ny olona tezaina ampitana fahalalana sy fahaizana dia mahazo mari-pahaizana ara-panjakana dia mahita azy io ilay ataoko hoe tompo-toerana. Ny ray tompona andraikitra ndray fa ny tompo-toerana tompo izy fotsiny, ny tenany fotsiny mety hoe mivoatra tsara fa manomboka amin'ny tokantrano ny korosofahana. Ary hitantsika eto amin'ity fandarana ity tena ahitana an'izany Andria Matovilavy. Rehefa tonga ilay olona mangataka fotoana dia gaga fotsiny ao mahita an'ilay renim-pianakaviana ty raha matoty ve dia manana olana rehefa mitantara aminao dia ary ny zavatra notaniako foana dia ty taizanareo roa ny fakahita hoe teny amin'ny université zay aloha ray le varam-pianarana mpanao inona le vadinao mampijaly anareo mianakavy ao tale généraly manambonina ahatra ambony zao hay ve le olona tsongombolo eo amin'ny asa mandrara eo amin'ny fiarahamonina no anisany mampijaly vady aman-janaka so ihany fa tsy ny daholo be fa tena misy tompoko zany tena misy Manam-pahaizana fa tsy manam-pahendrena. ka zay indrindra mantsy manam-pahaizana fa tsy manam-pahendrena ny ara vao mampijaly vady aman-janaka tsy manam-pahendrena zany na inona ataoko hoe mifamirapiratany fiainanao any amin'ny tontolo iainanao any amin'ny asa mandraraha ataonao olona tsongombolo olona de rain'ny olona zao nefa mivady aman-janaka ao mikorosofana azafady Mba fahalalana. Kambotireny aho dia avy eo noroahany dada fa avy tokana efa manana reny kely tsy mba misy miratra amiko ny fiainana ka dia aleoko niaraka amin'ny olona efa zoko 20 taona izy mba hatoroa hevitra tompoko. ka tsy maintsy zay nefa rany matoa ny vehivavy na ny lehilahy koa raha hoe manambady zokony dia satria tsy nahita fitiavana teo amin'ny dada sy neny zay fotsiny dia io zao dia porofo mazava tsara any izy no mitady fitiavana. Inona ny hevitra omenao azy? Tsy olona tsy amin'ny fitiavana tao amin'ny dada sy neny ko ina moa maharatsy azy raha mitady fitiavana raha tena ty azy io lehilahy io ina ny olana za dia tsy mba manimetsiny an'izany mihitsy dia ozy aho hoe tanterasa matsara ny fanirianareo zay fotsiny ny amin'ny fantatro Fitiavana dehibe indrindra am'izay. zay Miaraka mipetraka amin'ny ray aman-dreny izahay mivady rony zanakay fa ilay ray aman-dreniko mihitsy no nanaraka anay mipetraka ao an-tokantranoko. Inona no tokony ataonay azy? tsy mety zany tena rehefa arelatra ny zanakareo tompoko dia avelao izy anana ny tokantrano manokana fa aza sembatsembanina ho faly ve nareo raha sanatriny zany ka potika ny tokantranony misaraka izy mivady mipatitaka zany fianakaviana kely zany dia ina ny ataonareo mivady anao iny na ny fiainany izy mianakavy kely raha tovitany dia mbola vesaranareo ao ndray any ingely izy fa ndraindray mialatsiny Andria Matovilavy miteny misy ray aman-dreny mihitsy ndraindray tsy mieritseritsy zay Tia tena. ary tena tia tena marina zay lazainao zay tia tena izy ihany ohatrany hoe alefa ny zanany azy dia ny karaman'iny zanany iny tsy maintsy alefany aminy foana dia inona zany mba tsinjovan'io zanany io ny fiainany rehefa toka aorianao izy fa mba hanorina tokantrano inona tanao zay le fitiavatena diso tafahotra mbola tonga amin'ilay toetsaina taloha manko io ny zanaka no arena fitaovana oentina mamokatra ny zanaka zay toetsaina taloha zay zay mahatonga ny zanaka no arena. Ia. Vehivavy 20 taona no manoratra misy lehilahy miaraka amiko dia raha misy vola tediavina dia hainy tsara no manambitamby nefa rehefa tsy misy ilany dia ohatrany tsy misy aminy nefa izy milaza fa tia dia hosarahany izy tsy mety azamina volatsony zay fotsiny tsotra tsy mila miteny akory ianao misaraka fa rehefa mangataka aza omena satria ny vola no fikirany aminao raha vao tsy miaraka aminao izy dia tsy mato dia azamina dia avela andeha inona ny mahasarotra an'izany onga izy ny tompony vola fa tsy ianao. Inona jenerara ny vahaolana mba hamerenana ny vahoaka ao amin'ny fanarahan-dalàna? Ka io tsy maintsy miainga avy eo tokantrano e mba misy tena hoe fanarahan-dalàna ve aloha amin'io tokantrano misy anao io mba mifampitsinjo ve nareo mba mifanampy ve nareo mba mifankaty ve nareo mba mifampatoky ve nareo fa raha tsy misy ao amin'ny ankonana misy anao zany aza mitady zavatra hoe io manko ny matetika Andria Matovilavy eny raha te hatakatra ny lanitra hono ny tendrombohitra ny tondrina azonao raha te hatakatra ny tendrombohitra manko azafady ny lanitra ny tiliana ianao tsy manao inona kory ao amin'ny tokantranonao ianao ara ve zao io nanoratra io vonona ve ianao fa tena hoe ao anatin'ny fahasarana ny firenena mba handray andraikitra ifanampy amin'ny hafa any amin'ny fokotany anisan'ny lizaran'le sakafo mba vonona ve ianao misy anjara biriky hoentinao amahana olana na dia ny atao fotsiny hoe manentana ny mpiray tanàny
Ore olona efa mba misy fepetra ohatran'izao anie maninona tsika raha mba mifanaraka dia mba hoe ohatran'izao raha sanatrika miditra eto amintsika anie neretana dia tsika menakavy ihany no voata maninona ny tsy mifananatra maninona ny tsy ataontsika hoe mifanome herin-tsaina fa tsy mitoloko fotsiny hoe inona zany zao no hoanina rapitso inona zany zao no hoanina raha vao manakivy tena ngeno dia vao mainka mivareraka eo tena mivaroraka fotsiny zao tsy mahavita in'iny fa ny ilaina amin'izao fotoana zao amin'le hoe fanampiana fifamporosihana fifanampiana fifanomezan-tanana tanjotsoroka zany vonina ary ventsika amin'izany fa io tsy vitany fotsiny hoe inona ny atao fa iza ny antanina no tenanao no ametiko fanontania inona ny ataoko fa io misy trangan-javatra misy antso ataon'ny fitondram-panjakana mba vonina ve anao amaly ny antso aty Ambatoboeny izahay ho lava velona ianareo mianaka ho tain'Andriamanitra mahafinaritra sotra anareo miaina sotra toko eto amin'ny fantara mba hovanina ozy za vehivavy tsy mbe folo taona manana olo-tiana mifanalavitra ny toerana misy anay mifankatia tsara zay ka mety tsy ampiova ny fitiavanay ve ny fifanalavirana misy anay dia ny obolan-drazantsika ingeny miteny afilavitra tsy azo amindrona za dia efa miteny foana indrindra ny olona efa tena hoe vita fanamasinana vita mariady vita an'izao arao foana ny vadinao ny asa mety mbola ho hita ihany misy loatra dia kaliasako tsy afaka makany afa dia nivadika dia avy eo anao gaga fa simba ny tokantranonao dia ny asanao zany mavesa-danja no tokantranonao sy ny hoavy ny taranakao apetrako tsara satria ny ankizy ao anatiny zay dia tadio zay lazaiko zay ny afilavitra tsy azo amindrona fa endrena malagasy zany toko ny olombanina izy dia mahay mitsinjo ny hafa manoloana ty aretina ity tsinjovo ny namanao ny fianakavianao ny ray tanindrazana aminao arao ny fepetra mijanona ao an-trano eny ka io ange Andriamatofilavy any tenenitsika eto foana atomboy aminao aloha manao an'io zavatra teneninao io ary ve ianao efa mba nandeha tany amin'ny fokotany ve ianao vonina hanampy mba inona ny anjara birikinentina hoe ty mba fanampianana dia io nge le hoe tately tapabaty dia ty mba voatsirambin'ny tanana dia ty le voatsirambin'ny tanana amito oabolana malagasy fa endrena angezabe ny erikerika ny mahatondra drano tsy hoe raha tsy manome million anao dia tsy nanampy fa zeo pelatany dia ty aloha na mba hiteny araha natao alay fisaraitsana ange hoe isa tokantrano nataoko hoe isam-batan'olona manome vary ray kapoaka raha ny malagasy rehetra samy manao an'izay samy manome vary ray kapoaka marina fa be dia be zao reo fikambanana manome fanampiana vary 5 lasaka vary 5 lasaka sy namany fikambanana anankiray fa raha ny isam-batan'olona vary ray kapoaka misy any amin'ny fiangonana izay ataony hoe vary ny Jesoa ny anarany isaky ny mandrotsabary ianao ray kapoaka dia mangala ray sotro dia ataovy amin'any dia rehefa tonga ny alahady dia entinao any am-piangonana iny dia ty le vary ny Jesoa omena ny olona mahantra dia lazaiko anao tompoko fa isariky ny lahady dia mahavory vary tsy latsaky ny ataontsika hoe 10 gony eran'ny sotro isaky ny kapoaka anatin'ny karemitsika zao zay mahagaga ozy ny fitahian'Andriamanitra atsika mivavaka manety tena androany zany zao faloratena ho an'ny Kristy koa mibeba amen ny mpitondra koa mila ozy izy iny tsy mba mahalasa fisainana atsika ve le nahita hoe le olona sitrana voalohany teto amintsika mpitondra fivavahana zany iny zay fa antso ataon'Andriamanitra fa matarana apetraka Andriamanitra mba tonga saina ve tsika amin'izany za manambady niteraka efatra mijaly izay dia mianaka amin'ny toetran'ilay rangahy ny ankizy kitakitainy sy lazainy fa vendrana ambanindra amin'ny teny tsy mety zany soa fa misy an'ity hoe mihiboka ty mba ampisaina an'izay ray mpianakaviana zany ekele fahoriana ho an'ireo fianakaviana ndraiky izy zao mihiboka zao satria miaraka amin'ny oranga io tena fahoriana efa laza ty tondray mandeha hoe misy fianakaviana anankiray fa isaky ny tonga ny farany herinandro dia miferinayna hoe tonga eto indray zao le rangahy izy vitsy ny teny hoe ny dada na ohatra zany fa dia eo indray le rangahy eto mandritra ny 2 andro dia fijaly indrindra vo anatin'izao fibian'izao ka inona ny azo atao amin'izay fotoandraiky rehefa tsy zay nge ataoko hoe mba makafana paha-kevitra Andriamanitra mihitsy io miantso antsika io tsy zany miantso anao Andriamanitra ka iaino ny fiain'Andriamanitra ianao sa tsy iaino mbola namafy atoka ihany meo afatra le rangahy
dia ny afatra dia ozy aho hoe rehefa mafiatoka eo anatrehan'Andriamanitra ange ianao dia ohatra nanaovany endry zareo Israelianina ireo fahiny dia lasa babo mba tsy hisy aminao anie zany hoe lasa babo zany. Misy olona tsy tokony arahako te hiala aminy raha vao tsy miresaka amin'ny elaela amin'ny telefona nefa dia te hiantso azy foana mba torohevitra. Sao dia vonjavatra kosa ianao. Na izy mbola tsy mafoy tsara. Izany mahitako hoe isaky ny mahana dia manao an'izay. Io nge mila fanapahan-kevitra dia matoflavie. Mbola tsy mafoy, mbola misy zay tavela ozy izy ny io. Kanefa efa fantany tsara ny zavatra manjo azy. Antsarany iny, zay nge le hoe mila fandinihana, mila fieritreretana. Ary raha tao zao vanim-potoana hoe mampiboka jisika zao mba hieritreretana hoe ina daholo, tanytsao daholo hoe ina daholo moa le zavatra tsy netiko natao. Ary tiranga ialako manomboka amin'ny anona dia mba haka fanapahan-kevitra. Aza tonga dia izy rehetrarehetra be dia be fa tsy ho vitanao. Anankiray amin'io ihany aloha angalana fanapahan-kevitra. Be dia be nareo mankasitraka ny fandaharana dia tsy ovakiko rehefa manjary lany andro amin'ireny tsika tsy hoe ratsy akory le izy fa tsara fa ataontsika bangitokana misaotra ianareo miaino misaotra anareo mankasitraka ny fandaharana vao toizatsika ihany izy. Zany ilaozany vadiko tamin'ny fahaeniny volan'ny kiboko zao za teraka dia hitako izy amin'izao dia inona no ataoko sa ve tsy resaka amin'ntsony za. Ko tsy lazaina hoe teraka soamatsara ny zanany ary io zazy io ve nisoratanao aminy anarany ao amin'ny soram-piangonana le zazakely. Tena vadinao ve izy ara-panjakana sy ara-piangonana sa raha fotsiny. Ka zao ny Andriamatofilavy ihany kosa na ara-panjakana na ara-panonana araka izay lazainao rehetrarehetra rehefa tena fantatra fa zanany tsy le zazany iny anao fahatsony. Zanako sy ty ramatoto io ko maninona ny soratanao ny anarany. Tsy izy hoe vita soratra tarisa vita fanamatsiana zanany io. Dia avy le zazakely tsy izy nanotana izy ny teo tonga teo ambony tany dia rehefa avy dia ny anaran-dreny ihany ao anaty soram-piangonana tsy mety kosa zany amiko. Zanaka ao na tianao na tsy tianao dia tokony soratana aminy io zany reny ty. Na imena dia rehefa tsy faly izy rehefa avy dia ataovy ary ny test ADN ahitana fa zanaka ao. Nga vitany miala fotsiny hoe antso zako zay nga vita maresaka zay nga vita sosa nga misy an'izany. Zanaka io tsy io nanota fa ianao ko maninona tadiavinao io zazy io ny tsisy ary tsy tonga teto tany io raha tsy nisy ray. Ny avan-dadanay dia mangata-bola aty aminay foana isan'andro. Iny ka raha misy omena ave moa nareo ka inona ny olana fa mba hampatsaivo koa izy hampafantaro azy hoe zay ane ka mba fantatrareo moa ny vola mba miditra aminay dia zao mba azo anareo ny eritreritra ve ny fahasarana anay ato sa dia verynareo satria tsy menimenina any amin'ny olona ohatra nataonareo dia ohatra ny hoe dia efa manana vola ray vata dia tsy mety ritra vohatra. Misy nge hitanao eo amin'ilay lafiny fanampiana Andriamatofilavy andao asiana fitenenana ihany le fanampiana tena hoe misy vanim-potoana ohatran'izao tena ilaina ny fientanany daholo be mihitsy amin'ilay fanomezan-tanana sy tantsoka. Fa misy fotoana kosa hoe ao anatin'ny milamina dia ianao tsy te hiasa fa vonany angataka amin'ny olona fotsiny ahoana kosa ny apety an'izany. Rehefa ditena hoe raha nanao tsy ambinina nge ozy ny malagasy ampisambory fa avanory fa raha miravitarina avela ho hitan'ny avany eo. Za vehivavy 20 taona na ny olona miaraka amiko 30 taona vao aingan'izay no ny fankafantatra nisy hipan'ny taloha ihany nefa no nampiditra anay izy ihany no ny tsotra tamiko kivy za mieritreritra an'ilay izy ilay tovolahy dia inona no ataoko. Zao zay fiarahanareo zao anareo iny fa ny anatra anasa ataoko aminao fotsiny dia tsotra aza mieritreritra ny vady raha tsy mazava tsara ny fifandraisana sy mifampatokisana misy aminareo. Aiza dia hoe ny sipantaloha ihany ny apety toto izy milaza aminao fa tsy misy zavatra hafa ao ambadiky ny sain'izany vehivavy zany na le sipantaloha. Ianao ve dia mieritreritra hoe efa sipany dia io indray ny tena io akefa ohatran'izao misy zavatra hafa anie zany Andriamatofilavy na dia faran'izay olona tsopo takininona azy ianao dia rafy ve no miteny aminao hanaoko io fa tsara be io sakafo izy milaza aminao fa tsy misy poizina io. Mety mba mitsinjon'le ray kosa izy asa tsy fantatroko jeriko izay. Za dia rem-pianakaviana roa ny zanako ary vita mariazy zay nefa mbola nanao vodiondry tamin'ny vehivavy ray ary ny ray aman-dreny mihitsy ny netiny tany miaraka amin'ray tapo aminy ary efa heritaona zao ny zanany voalohany ary efa ho teraka indray amin'ity volana ity
ary izy nanome vola. Inona re zany fiainan'olona zany. Zany aloha dia tsy azoko ny eto Andriamatoa Flaviany ny tena tsy azoko dia le ray aman-dreny. Fantatro tsara reo ny zavatra efa misy. Dia amanina ngamba le arina regny ngamba le olona mahitahita manamana-karena dia hoe matolotolotra dia mba hitako hoe tsy mety. Fa havanonana ve zany? Aloha tsy toisana ny tohiny. Dia omena ny deteny izy mba hovanina. Zay indrindra. Ia, satria makendreo rehetrarehetra reo fankasitrahantsika rehetrarehetra tamin'ny fankasitrahana ihany koa ny fandarantsika. Mbola be dia be ny SMS fa tsy voavaky satria ny famantaranandro no mametra antsika amin'izao fotoana izao. Tsika mbola tsy afaka mihaona amin'ny jeneraly. Noho izay antony misy atsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao dia tsy afaka mihaona amin'ny jeneraly tsika. Raha ohatra jeneraly misy olona te hiantso amin'ny alalan'ny telefona mety ve inona ny tokony atao? Tena azo atao mihitsy tena azo atao mihitsy afaka miantso amin'ny lehilaharana efa napetraka aony areo dia azo nareo fa ny any angakiviky fotsiny atao voatra ny refiresantsika eto amin'ny radio Don Bosco tsy lava be satria be dia be ny olona te manana olana mba te anontany dia za zao nametraka laharana telefona anankiroa ao ambany ny antony dia tsotra raha fa lava loatra ny ataonao amin'ilay telefona anankiray atsoinao eo dia ajanoko dia raisy ny anankiray dia fotsiny satria raha anankiray fotsiny manko ny ameko dia tsy afaka mihitsy satria ilay anankiray tsy afaka hiditra fa raha anankiroa efa misy afaka miditra atao amin'ilay ianao mbola eo dia apetrako ny anao dia ilay anankiray indray ndrasy zay fotsiny dia zakagy ianao raha tonga dia tapaka eny tena satria efa nisy ny antso ilay laharatary anankiray zay fotsiny tia teo aloha isaky ny amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo miantso amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa zao manomboka ny firy ny afaka miantso ny olona. Eny tsy maninako satria tsy fakahita mihitsy tinany dia matoa koa tsy mamaly an'ilay antso dia ny dikan'izay mety hoe misy zavatra manahirana tsy hoe akory misy olona raisiko fa mety misy zavatra homaniko hoe za manko sady misy zavatra soratako ohatran'izany dia mety hoe mpanaovana an'ilay izy dia ohatran'izay fa aza kivy atso ihany ako gamany amin'ny alina kosa tsy mety dia amin'ny alina fireonao tsy azo atao hoe manomboka amin'ny 7 kosa za atsonatsony any ary maraina ohatra tsy mampaninina raha nahatsonareo amin'ny valo manomboka amin'ny valo maraina zany ka hatramin'ny 7 dia afaka miantso ianareo dia aza miantso koa anatin'ny sakafo zay kosa aloha malalaka be amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 aza atsona malalaka be zany fotoanantsika miantso ny jeneraly tsika tia ny lara telefona ary atsoy aloha dia azonareo jeneraly atsoy ny 22 443 87 rehefa azonareo jeneraly zany dia atsoy amin'ny fotoana zay nomena teo dia azo atao lava loatra ihany koa ndresaka zay fanaovana fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valosy sasany mandeha isaky ny any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ihany koa dia rahantsika ny fandarantsika isaky ny fotoana zay mampety antsika rehetrarehetra ihany reny teo lafiny teknika da tia mikirakirana sary jeneraly Ramakavelo niaraka tamintsika zany famelabelarikevitra mandra-pianatolo fianao atao mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina